Ao anatin'izay fanabeazana skoto izay ihany omaly 13 marsa no andro ny skoto aty Afrika. Ny fanindran-dalana tamin'io ihany koa ny fanentanana fanao isan-taona momba ny programme skoto zazavavy eran-tany. Teny amin'ny sahafanilo Sadabe no nanatanterahana izany. Vola Rafarasosy Jakira Kotomanga no hitatitra an'izay vaovao izay. Ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy izay no ahevitra ny fandaharan'asa IES tamin'ity taona ity. Fandaharan'asa tanterahany skoto zazavavy maneran-tany miendrika fifanakalozana aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika. Nandray anjara tamin'izany isika tamin'ny alalan'ny fanilon'ny Madagasikara. Omaly izay dia nanatanteraka ny campagne izay natao tany Sadabe sahafanilo Sadabe ary ny lohahevitra ny safidinay tamin'izany dia ny ady amin'ny herisetra satria tsapa tokoa fa mirongatra dia mirongatra ny herisetra mianjady amin'ny ankizivavy sy ny vehivavy amin'izao fotoana izao. Nandritra izany moa dia nanao ny plaidoyer teo amin'ny mpitondra fanjakana izay satria maro dia maro ny manam-pahefana tonga nanatrika izany teny an-toerana. Noho ny Covid-19 dia nampitaindavitra ny hetsika fanentanana rehetra nanamariana ny IES programme tamin'ity taona ity. Miopana hatrany amin'ny fifampitezana eo amin'ny tanora malagasy sy afrikanina mivondrona ao anatin'ny skoto zazavavy.